aoka hiara-mivavaka isika rehetra. Ry Jesosy Tompo, misaotra anao zahay amin'ny fitokisana lehibe izay omenao anay sy anarahanao anay ka ilazanao aminay hoe mandrosoa amin'ny lalina. Misaotra anao zahay ny amin'ny fitokisana lehibe iantsonao anay ho mpanomponao ka metrahanao andraikitra aminay mba hitantana ny fanananao ety an-tany amin'ny fanjakanao ety an-tany dia ny fiangonanao zany. Rehefa namasino ataovy matoky amin'izany fitantanana masina izany zahay ka samy ho afaka miseho eo anatrehanao Andriamanitra mitondra ny vokatry ny fitantanana tsara. Dia arovy zahay mba tsy ho isan'izay mpitantana tsy mahatoky hanararaotra ny fitokisana izay omenao ka ny fahavery anay izany. Dia ampio ny kristianina tsirairay amin'izany fitokisana lehibe izay omenao eto anivon'ny fiangonana izany mba samy ahavita sy hatanteraka. Anjara fanompoana manamrify azy avy dia amin'ny fitiavana miasa amin'ny fotoana. Amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay. Amen. Faly miarahaba anareo kristianina rehetra tsy ankanavaka ato amin'ny sonjam-paritany alaotra. Tonga eto amin'izao isan'ny taona atao eto ambatona zaka izao miaraka amin'ny fanamariana ny faha 5 taona na sonjam-paritany ny sonjam-paritany alaotra. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika izao alahady fahasivy manaraka ny Trinité izao dia nalaina avy eo amin'ny filazantsara-masina araka ny Lioka 9:12 andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Lioka 9:12 andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Ary ny teny fanevana ity isan-taona ity dia nalaina avy amin'ny Lioka 5 andininy faha-4b. Lioka 5 andininy faha-4b. Iara-mitsangana isika dia maky ny Lioka 9:12 andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy sy ny Lioka 5 andininy faha-4b amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy koa Jesosy tamin'ny mpianatra, nisy olona manan-karena anankiray nanana mpitandrina ny fananana, ary le iny dia nampakailolona taminy fa mandany ny fananana. Ary nampaka azy dia nanao taminy hoe, ahoana sy mpandrenesako anao izao? Mamoaha amin'ny fitandremanao ny fananana, fa tsy mahazo mitandrina ny fananako intsony ianao. Ary ilay mpitandrina ny fananana nanao anakapo hoe, inona angeno ataoko fa esoriny tompo amin'ny fitandremana ny fananany aho. Ny miasa tany tsy zary ny aika, ny mangataka mamenatra ahy. Fantatro izay ataoko mba hisy anay ao an-tranony rehefa voaisitra amin'ny fitandremana ny fananana aho. Dia ny amin'izay rehetra nitrosa tamin'ny tompony izy hankaho aminy ka nanao taminy hoe, ohatrinona no trosany tompoko aminao? Ary io dia ilo injatony famarana. Dia hoy izy taminy koa, ity raiso ny taratasinao ary mipetraha faingana ka 50 no soaty. Dia hoy izy tamin'ny anankiray koa, ohatrinona kosa no trosa aminao? Ary hoy izy, vary injatony famarana. Dia hoy izy taminy koa, ity raiso ny taratasinao ka 20 no soaty. Ary ny tompony nidera ilay mpitandrina tsy marina satria nanan-tsaina izy,
Fa ny zanaky izao tontolo izao dia manantsaina kokoa amin'ny karazany no ny zanaky ny mazava. Ary izaho nareo aoka ny mamoana tsy marina hoentinareo mahazo sakaiza mba ho raisinareo any amin'ny finenana mandrakizay nareo rehefa lany izany. Manosoa ho amin'ny lalina. Ry Ray Masina manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mandrosoa ho amin'ny lalina. Izany no teny fanevany ity isan'ny taona ity amin'izao fanamariana ny 5 taona na sodabaritany ny sodabaritany alaotra izao. Mandrosoa ho amin'ny lalina. Teny izay nataon'i Jesosy tamin'ny Petera dia ilay lehilahy malaza sy manam-pahaizana manokana amin'ny fanaratoana. Nanarato nandritiny alina kanjo tsy nahazo na inona na inona. Mandreraka izany ry havana, anao mpanarato ny asa mandritiny alina, anao manam-pahaizana manokana ny asa mandritiny alina, tsy mahazo na inona na inona. Tena mandreraka. Fa izay tena mahagaga dia izao, mifanohitra tanteraka amin'ny fahaiza manao ny Petera, mifanohitra tanteraka amin'ny fahazaran'ny Petera izay lazain'i Jesosy aminy. Voalohany, ny fanaratoana alina fa tsy maraina. Faharoa, ny fanaratoana eny amin'ny moromorony eny fa tsy any amin'ny lalina be. Saingy Jesosy tenany efa niteny sy nilaza, ny lalako tsy mba lalanareo ary ny fisainanareo kosa tsy mba fisaina. Dia indro ariary fa hafa ny fiainana enti-pahazarana, hafa ny fiainana matoky ny fahaiza manao, ary hafa tanteraka ny fiainana feno fankatoavana ny baiko sy ny iraka izay ampanaoviny Jesosy. Mandrosoa amin'ny lalina hoy ny teny fanevy. Fa rehefa toizana io vaky teny io dia izao, tsy ombotondro ny alato saika triaka ho ny lazan-ten'Andriamanitra azy. Ary ara-vaky teny ny fiteny malagasy hoe tsy zaka ny lakana. Nanahirana ny Petera indray ny nitondra ny vokatra azo tamin'ny fanoavana ny tenin'i Jesosy. Izay ny tena rarambe. Nanahirana any Petera indray ny vokatra azo. Ilay tsy nahazo na inona mandritiny alina, indro nahazo hazan-drano be dia be tamin'izay nankatoavany ny tenin'i Jesosy. Izany mihitsy moa no nolazany Petera azy amin'ity perikopa ty rehefa toizana izy. Dia hoy izy, no ny teninao. Io misy ahoana sy ariarian'ny fankatoavana noho ny teninao. Zava-dehibe ry havana ny miaina amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Tena sarobidy ry havana ny miaina amin'ny fankatoavana ny tenin'i Jesosy. Ry fiangonana malala, rehefa niantso andry Petera Jesosy dia nilaza hoe amin'izao dia ataoko
fanarahan'olona ianao. Ny fanarahana any Petera amin'ny fanaratoana tamin'ny alina iny dia sary ilazana ny amin'ny andraikitra lehibe sarobidy izay omeny Jesosy azy, ka hahataona olona maro ho tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia izao indrindra lazain'i Jesosy taminy arak'izay lazain'i Mateo 5:20. Ambony ty vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako, ary mivavahana ny fiainany sitsy tsy aresy azy. Ny tena fiantsoana ny Petera dia fiantsoana izay hanorina fiangonana, ampitombo isan'ny kristianina, ampitombo isan'ny fiangonana, ampitombo ny finoan'ny fiangonana, ampaharitra ny fiangonana tsy ho resy ny fahavalo na iza, na aviaiza, ary hampitoetra ny fiangonana mandra-piavy Jesosy. Handray ny fiangonana Jesosy ary ampakatra ny fiangonana ho tonga ny fanjakany any an-danitra. Io ny sary lehibe izay amaran'izany tenin'Andriamanitra izany. Mandrosoa amin'ny laliny hoy ny teny fanevantsika. Raha nisy lodam-paritany alaotra no resary, dia sy mbalay toerina zay nidirany misionera fahizay, ka mankalaza ny fahaty 20 taona ny orenany ny fiangonana ho aminy. Raha nisy lodam-paritany alaotra no resary, dia azo lazaina fa isany sy tafiditra tao amin'ilay fomba zay nolazaina hoe saha vaovao. Na ny rahan'ny solodam-paritany navaratry mania, iraka, evangelistra, misionery, ary vokatr'izany ny fisian'ny solodam-paritany Tomasy, ka ny asa taty alaotra. Rehefa nidinaka ty zahay mianakavy kely omaly, dia zao ny fanontaniana Ramatosiny izy, ary tsika madroly ny anaram-piangonana hiteraky ny moron-talana, aiza ny Loterana. Fa na dia sa vaovao nisy lodam-paritany alaotra amin'izay sehoany izany tantara izany, dia sy fiangonana kely vao miorina koa ny fiangonana Loterana Malagasy. Ary na dia misy zany fanontaniana izany izay mipetaka, dia fantatra sy hita fa efa manrakitra toerana maro ato amin'ity solodam-paritany alaotra ity ny fiangonana Loterana Malagasy. Isan'izay vao mariky ny tantara fa nampitombo sy nampandroso haingana ny fitoriana ny filazantsara taty alaotra, ny lazany ambalavelona tamin'izany fotoana izany, izay nanahirana olona maro ary tena ny fiangonana Loterana Malagasy amin'ny alalan'ny asan'ny fifoazana sy ny tamika masina izay natao. Nanafahan'i Jesosy olona maro tamin'ny ambalavelona, dia nampitombo haingana ny fiangonana Loterana Malagasy, ka ao ihany ny atao hoe pila ravinahitra ny ala avy any avaratry mania tonga aty, fa ao dia ao indrindra ny asan'ny fanamasina tamin'izany fanasitanana ny ambalavelona izany. Fa na dia nitombo sy ny amary tahaka izany ny isan'ny kristianina Loterana aty alaotra, dia hoy ny teny faneva izay atolotra sy omena ankehitriny,
mandrosoa amin'ny alàna. Inona tokoa no dikan'izany sy fiaran'izany bebe kokoa amin'ny fiainana ity sondaparitany ity? Izao indrindra no maran'izany reo. Mbola maro sy malalaka ny saha azo ny fiangonana Loterana Malagasy idirana aty Alaotra. Mbola vitsy anisa ireo kristianina Loterana ireo ka mila ampitomboina ny isany, ary mbola mila ampivelarina koa amin'ny tanjaka sy ny herin'ny finoany izy. Ka hoy ny Baibol'i Jesosy, mandrosoa amin'ny lalina. Ny vokatr'izany baiko zany tamin'ny Petera dia izy nahazo hazan-drano be. Fa ny vokatra izay andrasana amin'izany baiko zany omena ny sondaparitany Alaotra dia ny itomboan'ny isan'ny kristianina. Midika hoe itomboan'ny isan'ny trano fiangonana. Omaly dia hoy ny prezidanty Sinoda valo sy tapany fileovana. Satria dia vao tsy ela teo nalekena iny fileovana anididy. Fa raha mitombo isan'ny kristianina, mitombo isan'ny trano fiangonana, dia itombo isan'ny fitandrema, dia itombo isan'ny fileovana. Izany no anorana izao baiko lehibe izao, mandehana ary tsahan'ny lalina ny aratro. Ry fiangonana malala, baiko lehibe no efa nataon'i Jesosy tamintsika. Mandehana ianareo mitovy mpianatra ny firenena rehetra. Baiko lehibe nomeny Jesosy koa ary atonony antsika amin'izao anio zao, ny ampitomboisa ny kristianina. Fa izao no fanamariana efa taona maromaro lasa no nanapa-kevitra ny KMSL ka nilaza hoe aoka ny kristianina Loterana anankiray hitaona gentilisa vaovao anankiray isan-taona raha kely indrindra mba atao batisa sy ho tonga isan'ny kristianina. Raha ny marina dia nijanona ho teny filaminatra izany. Ary raha manamarika isika dia tsy mitovy amin'ny fomba nitomboan'ny fiangonana Loterana Malagasy haingana taty Alaotra tany aloha ny fitombony ankehitriny. Ary izany indrindra no ndrika ny baiko lehibe izay omeny Jesosy eto hoe mandrosoa amin'ny lalina, handrosaka ny aratro mba ho ampitomboina haingana ny isan'ny kristianina Loterana aty amintsika, mba ho zava-dehibe amin'ny kristianina vita batisa rehetra, amin'ny mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra, ny manao ho lahara-pahamehana eo amin'ny fiainana, ny ataona sy atonga olona ho an'i Jesosy gentilisa tokoa entina hatao batisa, gentilisa tokoa entina ampianarina ho isan'ny katekomena. Andraikitra lehibe sady masina omeny Jesosy antsika tsirairay izany, ka mba ho mihoatra noho ny hafaingana mpitombony tany aloha no ho hafaingana mpitomboan'ny sondaparitany Alaotra ankehitriny izao. Mandrosoa amin'ny lalina hoy Jesosy. Fanirahana ho amin'izay fitoriana ny filazantsara marina tokoa izay. Fa isan'ny zava-dehibe izay tsy maintsy aterina, tsy hoe atao izay amaronisa ny isan'ny Loterana ihany, fa atao izay ampatanjaka ny finoan'ny kristianina Loterana rehetra. Ary zany no antony ny angaviana ahy
mba hitondra fampianarana omaly ny amin'ny ahoana ary ny maha loterana antsika. Mba izy koa izay fitoroana sy fahamasahana amin'ny fiainana ny finoana velona, amin'ny fiainana ny finoana marina, amin'izay ampisoana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra marina tokoa. Ary zany ry havana no antony lehibe sy matanjaka ampitomboana isa arak'izay azo atao ny isan'ny pastorantsika. Somary sanganehana omaly rehefa miresaka amin'ny prezidanty Sinoda ka hoy izy feno ange ny fitandremana, feno pastora ange ny fitandremana ato ty fileovana sivy sy ity sinodam-paharitany ty zao, ary nivoaka soa tsara ny mpianatra sisa tavelana ampianarana efa tsy hita le asiana azy. Marina ara-drafitra zany, fa tsy marina ara-piainana zany. Firifiry ireo fiangonana sahirana amin'ny tsy fahatongavan'ny pastora tena mikarakara azy feny. Fa na dia ny fotoana fampandraisana fotsiny aza no ny amaroany fiangonana mitambana ao anaty fitandremana anankiray, dia ela izy no mahazo toro-pandraisana ary manahirana zany. Ny dikan'io ry havana ity zao, mila ampitomboina ny isan'ny fitandremana mba ho afaka tena manakaiky dia manakaiky ny kristianina, ny pastora. Fa io anaty zao tonga ho anakaiky eo le pastora, ahazo tompony amin'izany ny kristianina, fa tsy vita ndray ny fiahina ny pastora araka ny maha izy azy. Ny teny mahazatra ny olona hoe tsy mahavelona pastora le fitandremana. Iny no dia diso. Isan'andro no merimererana ny mpianatra pastora sy ny pastora rehetra. Tsy ny ho velomin'ny fiangonana no anarahana anareo any, fa ianareo hamelona fiangonana. Saingy afarana sy lazarana zava-tsara koa ny fiangonana. Adidinareo feno fitanteraka ny miay sy mikarakara ny pastora amin'ny fahafelona rehefa natolotra nareo amin'ny anaran'i Jesosy Izraely. Tonga ho anao zao famangina zao aty alaotra aho, dia hoy ny fanontaniana voalohany izay tonga amiko: ovinanao manao ordinasiona ireto kandidata lehibe reto fanaona zahay. Io ny fanontaniana lehibe. Milaza izany fa tena mbola mila zay fandrotsahana ny araty amin'ny ilazany Jesosy hoe mandrosoa amin'ny lalina, mba isian'izay fanamasahana ny finoana, fampahatanjahana ny finoana. Ary zany tokoa no rasa ny fiangonana aminareo rekandida pastora marobe ireto. Nona izy ireo dia miandivarina fanana amiko, ovinana ao anao ordinasiona an'ireo mba ho afaka mihinana sy misotro arak'izay mahavelona anay izahay, fa tsy nona laveko. Aminareo no isiany fanantenany fiangonana, ka ilazany ny teny faneveko hoe mandrosoa ny lalina. Rehefa ny fandinika lalina zay sy prezidanty Sinoda 2016. Ataovy ny programa nareo fa ho avy amin'ny 26 marsa hanao ordinasiona ireto kandidata PDT ireto. Hoy ny Bain'ny Tompo mandrosoa ny lalina sy ny ampitombo ny isan'ny kristianina ihany, fa
ny ampatanjaka ny finoany mpikambana rehetra ao amin'io fiangonana izay atolotra somenanao io. Adidy sy alaitra lehibe sady masina izany avalitsika ny Baiboly Jesosy hoe manosoa amin'ny lalina hitombo isa ny kristianina luterana, hitombo sy hatanjaka amin'ny finoana ny kristianina luterana, mba hitombo sy hatanjaka amin'ny finoana ity solombaritany alaotra ity. Fa raha mijery ny perikopa izay anjarantsika androanitsika mamaly izany Baiboly lehibe izany hoe manosoa amin'ny lalina. Dia izao no hita rehafa misy olona izay menandraikitra tahaka izany fa tsy mahatoky amin'ny fitantanana ny fananana. Ary dia hoy ny tompo taminy, ahoana izao fandrenesako reo zao mamoaha ny amin'ny fitandremanao ny fananako fa tsy mahazo mitandrina ny fananako intsony ianao. Ity dia mitodika voalohany aminareo pastora rehetra, aminareo kandida pastora koa. Misy kitokisana lehibe izay omeny Jesosy amin'izay ny antsonantsika. Kanjo misy izay manararaotra ka tsy manao ary tsy mahavita araka izay anarahany Jesosy azy. Dia santionany amin'ireny izay nolazaiko teo hoe ny anarahany Jesosy antsika any amin'ny fiangonana misy antsika tsirairay ihany dia hamelona ny fiangonana. Kanjo misy tokoa izay miandry fotsiny ho velominy ny fiangonana. Dia hoy ny fanontaniana, ahoana zao andrenesako anao zao? Mamoany amin'ny fitandremanao ny fananana fa tsy mahazo mitandrina ny fananako intsony. Ry mpiara-miasa malala, aoka ho tena mahatoky amin'izany fiantsona sy fanirahana masina izany isika. Fa nilazany Jesosy aminao hoe manosoa amin'ny lalina dia misy andro tokoa aoka ho mahatoky amin'izany asa lehibe sady masina izany ianao. Fa amin'izay isehoanao tsy mahatoky amin'izany na tsy mahatoky amin'ny toroteny izay atao, tsy mahatoky amin'ny fampianarana izay atao, tsy mahatoky amin'ny fitondran-tena izay atao, tsy mahatoky amin'ny fitantanana izay atao. Dia izao no toy nilazany Jesosy, tsy mahazo mitandrina ny fananako intsony ianao. Betsaka ireo te hanome tsiny anay rehefa tonga izay amin'ny fanapahakevitra ka manao hoe ny valiny izay lazay ny lalam-panorenana fa andraikitra sy adidiny ny finoan'ny fiangonana luterana malagasy ny manao ordinasiona olona ho pastora dia tondroy ny lalam-panorenana koa adiditsy andraikitra ny finoan'ny fiangonana luterana malagasy ny manatsoaka izany andraikitra izany manarina izany lamba masina izy. Dia be ny fiarometsiny rehefa tonga aminao ho tsoako an'iny, halaiko an'iny, hajanoko any ianao. Ary tsy mba mahamenatra ny milaza fa tena ny fahasahina no efa nampijanona pastora maro. Aoko mahatoky fa izao indrindra lazany ten'Andriamanitra. Ahoana zao fandrenesako anao zao? Mamoaha amin'ny fitandremanao ny fananana. Na ho anareo izay vao handray ny fanosorana masina izany, na ho anareo izay efa ela tamin'ity raharaha ity izany, aoka mahatoky na amin'ny toroteny, na amin'ny fampianarana, na amin'ny fitondran-tena, amin'ny fitantanana, mba hiariariana sy iseho fa isan'ny mpitandrina mahatoky amin'ny fitandremana ny fananan'Andriamanitra tokoa ianao, amin'ny maha mpitandrina ny fitandrema pastora
hampastoranao feno sy tanteraka hampandroso ny asa. Fa manam-pilazaina lehibe tokoa amintsika kristianina tsirairay izany tenin'Andriamanitra izany. Fa izany dia tsy fiantsona na fanirahana ny olona manokana tahaka ny pastora, ny katekista, ny evangelista, mpampianatra sy ny sisa. Fa tena misy tokoa ny fitokisana lehibe izay nomeny Jesosy pitandrina ny fananana anao koa amin'ny maha-kristianina anao zany. Izao indrindra anao mpahatseroviny izao tenin'Andriamanitra izao anao ry kristianina malala. Nomeny Jesosy anao fitokisana feno hitandrina ny tenanao zay fanomezana avy amin'Andriamanitra. Dia misy ane olona tsy afa-po amin'izay nanomezan'Andriamanitra azy io tenany io. Dia lehilahy be zao nanaovan'Andriamanitra azy, dia miady varotra izy atao vehivavy. Tsy mahatoky zany. Tena fanomezan'Andriamanitra, ny nanomezan'Andriamanitra anao vehivavy, nahoana ianao tsy mahatoky ka teo lehilahy. Dia mahazo doka sitraka ery ny sarim-bavy tena izy. Kanefa tena fanoherana an'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra mba amin'ny asan'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany. Nahoana no manaiky ho fahavalon'Andriamanitra ny olona izay tsy sairanan'Andriamanitra? Kery aho mitazana sy mijery. Andriamanitra dia nisahirana nametraka ny volomaso tony. Ny sasany dia kakasana biby tanteraka teo. Dia lokoloko tsy manara ny sisa petapetaka eo. Nahoana no tsy mahatoky amin'izay nanomezan'Andriamanitra ireo zava-tsoa ireo teo aminao ianao? Heloka mampahotana izany. Tsy mahatoky. Tena tsy mahatoky. Samy nomen'Andriamanitra zavatra sarobidy isika tsirairay. Na izay mihevitra ny tena no mahantra sy fadiranovana indrindra, na izay mihevitra ny tena no mpanefahefitra sy manontany ny ory, samy nomen'Andriamanitra tsirairay. Saingy izao, ahoana ny fampiasanao ireny fanomezana rehetra nomen'Andriamanitra anao reny? Voalohany, nampiasainao hamaly faliana ny fonao sy ny fiainanao ary tsy hijerenao na iza vai izany. Ka nao firy isan'izay nomen'Andriamanitra anao rehefa hoentinao hampifaly ny fonao rery. Dia tahaka ilay lalam-panakarena nilaza hoe ry fanahy manakanina be voatahiry ho an'ny taona maro ianao, mifalia, mihinana, misotroa. Satria tsy mihevitra afa-tsy ny tenanao ianao, dia hoy ny teny izay niantso mafy tamin'izany alina izany. Ry adala, anio alina no alaina aminao ny fananao, ho aniza izay rehetra ny sasana. Isan'ny fitantanana tsy mahomby ny tsy heveranao afa-tsy ny tenanao, ka tsy ilazanao afa-tsy teny tokana ho afy. Dia hoy ny sangy maherin'ny tanora, rehefa nampianarina nanao conjugaison la verbe zahay dia manomboka amin'ny je, tu, ary mbola hoe la vao tonga amin'ny hoe vous. Raha fantany fa mivoaka fa ny ekipo ny zazakely dia tsy mihira afa-tsy ny hirahira hoe ny hoay. Izay tsy heveranao afa-tsy ny tenanao, heloka sy ota amin'izay ampiasanao ny fanomezana nomen'Andriamanitra rehetra na inona zany. Nahoana ny manaiky iaina sy ho velona amin'ny ota ka tsy mieritreritra afa-tsy ny tenanao?
Tsy mieritreritra afa-tsy ny tenanao ny amin'izay hoanina sy ho tafidy. Tsy mieritreritra afa-tsy ny tenanao ny amin'ny atongavana any an-danitra. Heloka izany ry hafa. Fa ny fitantanana anankiray faharoa dia izay ikelezana ho aina hampiasa ireo rehetra ny men'Andriamanitra anao ireo mba hisy izay averin'ny olona aminao raha-pitso. Helo kokoa io. Tsy mampaninona ny olona mihitsy angery havany ny mividy biena ray alina raha misy zavatra atao any amin'ny fiarahamonina, fa raha-pitso izy dia mitady ny valiny izany. Ny fomba fiteny mazava amin'io dia ny fiteny malagasy amin'ny atao hoe aterokalao. Ny fomba ny mpamaty dia ny mahitsy indrindra amin'izany. Io no endriky ny fitantanana ray faharoa. Zay iariaren'ny endrika mampahotana koa. Ka tsy ahafahanao mitatana ny izay ny men'Andriamanitra anao na be na kely izany ho an'ny baiko izay menanao mandrosoa amin'ny lalina. Satria izany endrim-pitantanana izany dia lazay ny ten'Andriamanitra mazava. Fa raha izay manana havaly ianao ihany no omenao dia ho azonao ny valim-potianao ety. Ary dia milazo izany fa tsy mahatoky ianao ka hoy ny ten'Andriamanitra. Manahoana ny areresako ny fitantananao? Esoriko amin'ny fitantanana ny fananana ianao zao. Izany no ten'Andriamanitra mahitsy sy mazava ry hafa. Fa ny andrim-pitantanana fahatelo izay akasitrahan'Andriamanitra indrindra dia ity. Ilaina hanome ho anao ny zava-tsoa rehetra no hanateranao sy hanoloranao ny zava-tsoa rehetra koa. Imbetsaka aho no mananatra sy manitsy amin'ny famangina izay ataoko. Aoka ianareo tsy hampiasa ny tena hoe fanatitra amin'ny fotoana anaovantsika ny liturgia. Fa mazava izay voasoratra ao rakitra. Ary sao no maran'izany rakitra izany, zavatra soa sy sarobidy voatahiry. Ary avy amin'izany zavatra soa sy sarobidy voatahiry izany no angalana sy entina ka atolotra an'i Jesosy mba hampiasai ny fiangonana. Io no isian'ny fandarana mazava. Ny amin'ny fomba mampanao mahazatra mitondra rakitra vola madinika. Fa io no isian'ny famporisihana mazava amin'ny fitantanana ankasitrahan'Andriamanitra, eken'Andriamanitra, ary tsy andraisana teny maharary fa andraisana fitahirana. Tena maka amin'izay soa sy tsara, tena mifidy sy mifantina izay mendrika sy tandrify, manolotra izany ho an'i Jesosy mba hampiasai ny fiangonana. Io dia mazava tsara. Aoka hafoy zava-tsoa isika. Ny mpiandrondry nanatona an'i Jesosy, ny magy nanatona an'i Jesosy raha teraka izy, ary nanolotra volafotsy, volamena ary miora zava-manitra. Ianao zay nandray ny fanomezan-tsoa rehetra avy amin'i Jesosy, manatona an'i Jesosy. Io no ataontsika amin'ny fotoanana rakitra. Manatona an'i Jesosy fa mandray izany ianao. Aoka hanolotra zava-tsoa. Aoka hanome zavatra tsara. Aoka hafoy. Fa izany no baiko menanao an'io mandrosoa amin'ny lalina. Asa mandeha amin'ny fahazarana. Fa tena manora izay vokaky ny fonao sy ny fitiavana marina avy any aminao. Ho an'ny zareo ao mila bola tany avaratra ao ry hafa, dia sahirana mihitsy izy vao mahita masoandro.
Fenareo eto zao androany dia sambatra mihitsy fa samy manana ny anjara masoandrony. Ary ho an'ny mpandinika, vitamina D tsy hita velively no azonareo eto androany. Ary raha leo any amin'ny farmasianareo vidin'izany, tsy tahaka ny volany am-paosinareo zany. Fa amin'izany fanomezana lehibe omeny Jesosy ianareo zany, manatona, mitondra, miora, volafotsy, volamena. Izany reny ny mahatonga anay mampianatra, mahatonga anay milaza ka mandrara, manao hoe aoka ny pastora, aoka ny katekista, aoka ny mpitendry, mba tsy hampiasa ny hira 5 amin'ny zato sy 10 amin'ny zato amin'ny fotoan'ny fandraisana ny fanasany tompo. Fa aoka ny mpitendry, ny mpitarika rehetra hanendry ny hira 5 amin'ny zato sy 10 amin'ny zato hatao amin'ny rakitra. Mba andiniantsika tena lalina ka ilazantsika hoe ity ve le fahazarana, sa ity ve ilay vokatry ny fomariny. Raha fahazarana izy dia hoy ny tenin'ny tompo amin'izany olona manam-pahazarana zany, mamoa amin'ny fitandremana ny fananako, fa tsy mahazo mitandrina ny fananako tsony ianao. Fa raha vokatry ny fitiavana lalina izy, raha vokatry ny ten'Andriamanitra marina izy, raha vokatry ny famelan-keloka voarainao tokoa izy, indro fa ataon'i Jesosy ho isan'izay mahatoky tokoa ianao. Ry kristianina malala, nantsoina ho isan'ny mpitandrina ny fananana koa ianao. Amin'izany andrananao zany hoe mandrosoa amin'ny lalina, isan'ny olona izay tokisan'i Jesosy tokoa ianao. Ka nomeny tena mahafinaritra, nomeny saina mahasambatra, nomeny fanahy feno fitahina, ary nomeny anao miaraka mamaim-poana amiko ny zavatra rehetra. Tsy nomeny anao famelan-keloka fotsiny, fa omeny anao masoandro mahafinaritra, omeny anao rivotra madio, omeny anao sakafo mahavelona, omeny anao fitafy mahasambatra. Manatona ny Jesosy ho mpanompo mahatoky ka manolotra sy manome, fa izany no mpitandriny raharaha izay akasitrahan'Andriamanitra tokoa. Jesosy hampahery antsika rehetra ho mahatoky amin'izay nentsony antsika tsirairay avy. Jesosy hampitombo ny isan'ny olona ato amin'ny fiangonana, arak'izay lazain'ny asan'ny apôstôly hoe dia nanampy isan'andro ny isan'ny olona izay. Jesosy hampatanjaka ny finoan'ny tsirairay, ary Jesosy hitarika antsika rehetra ho afaka manolotra sy manome amin'ny fifaliana. Fa izany no ahafahana mampandroso ny fiangonan'Andriamanitra. Voninahitra ny an'Andriamanitra ray zanaka ny fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mitsangana ka raisy ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.